Valiberabantsika rehetra indray ry afaka natratra ity andro anio ity. Andro zay natokantsika manokana iombonana amin'ny sampana fifoazana FJKM anatanterahana ny vavaka sy fifadikanana manoloana ny toe-java-misy izay iainantsika ankehitriny. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana sy be indrafo, dia rainay sy ankalazainay ny anaranao. Lay Andriamanitra miasa ka tsisy mahasakana, ary Andriamanitra maneo ny famondramponao aminay raha teo ihany koa. Amin'ity andro anio ity dia vonona indray izahay hiaino ny teninao, ny afatra izay ambaranao aminay ho fanazavana ny lalanay sy ho fitsipiky ny fiainanay. Ambarao aminay mazava Tompo ny sitraponao masina arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika ry afaka amin'ity andro anio ity, dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo, vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary amin'izany andro rany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana izay tsy misy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro rany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoka ny tany no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha mandinika ny bokin'ny Daniela isika ry havako, dia ity bokin'ny Daniela ity no voalaza fa bokin'ny Apokalipsia ny testameta taloha. Bokin'ny Apokalipsia zany hoe ireo miresaka ny fiainana apokaliptika na ny miresaka ny fiainana eskatolojika, zany hoe miresaka ny any aparany, ny amin'ny hoavy, ny andro farany, ny faharandro, ary miresaka ny fitsarana lehibe koa azy. Ary izany indrindra ry havako malala no hitantsika eto amin'ity nofinaina voalahatra mba hamatsika ity, izay miresaka indrindra anombohan'ny fihezateny ilazany hoe amin'izany andro rany, amin'izany andro rany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe. Hitantsika eo amin'ny andininy voalohany izany afatra izany. Arak'izany milaza an'Andriamanitra kanefa milaza ny any aparany ihany koa ity soratra masina ity, ka andeha andraisantsika lesona manao hoe Andriamanitra any aparany. Andriamanitra any aparany dia Andriamanitra hanafaka. Raha ny andininy voalohany no vakintsika dia hono voalaza hoe amin'izany andro rany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary koa izy eo amin'ny tapany farany manao hoe dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ny teny hoe Mikaela raha teo dia milaza hoe izay tahaka an'Andriamanitra, ka ity faminaniana ity zany izay anambarana ny Mikaela lehibe, andrian-dehibe, dia entina ilazana ny faminaniana hanafahan'Andriamanitra farany ny olony any aparany eo an-tanan'ny mpampahory azy, eo an-tanan'ny fahavalo, eo an-tanan'ny izay mameloza azy. Fanafahana ny Israely teo amin'ny fahababoana tany Babilôna sy teo an-tanan'ireo mpanjaka hafa no voalaza, ka ambara fa namatanjaka tahaka an'inona aza ireny firenena heverina fa lehibe ireny,
dia ho toy ny tsinotsinona kosa izy ireny eo anatrehan'ilay Andriamanitra lehibe izay tonga hanafaka ny vahoakany, izay tonga hanafaka eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Izay andrian-dehibe azy hitantsika raha teo izany. Ary eo voalaza ao amin'ny bokon'ny Daniela ihany, toko 10, ny 17 dia hony voalaza manao hoe: fa ilay andrian'ny fanjakan'ny Persia dia nanohitray 20 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy, ka dia zao ihany no sisa teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Milaza zany ry havako fa mpanafaka ilay andrian-dehibe izay voalaza eto. Ry havako malala, ilay Andriamanitra lehibe no miantsehatra mampitsahatra ny ady sy ny fanaintaina ny vahoakany. Ilay Andriamanitra lehibe no indro manomana fanafahana lehibe ho an'ny vahoakany ka manafaka azy amin'ny fampahoriana samihafa. Efa hitantsika ry havako malala fa efa nataon'Andriamanitra io fanafahana io fony izy nanafaka ny vahoakany, ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Farao sy ny Egyptianina nandritra ny 400 taona fahizay. Ary azo antoka ihany koa ny fanafahana ataon'Andriamanitra amin'ny Israely izay babon'ny Babilonianina nandritra ny 70 taona. Fa mbola ilay irak'Andriamanitra lehibe ihany koa dia Jesoa Kristy no efa nanambara fa raha ny zanaka no hanafaka anareo hoy izy dia ho afaka tokoa ianareo. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko 9 andininy 4:30 zany. Ry havako malala, efa natomboka Jesoa Kristy io fanafahana io raha nanafaka izay nampahorian'ny demonisy ny fanahy maloto izy. Efa nataon'i Jesoa Kristy io fanafahana io raha nanafaka ny izay nampahorian'ny aretina eny hatramin'ny aretina nandritry ny 70 taona ary izy. Efa nataon'i Jesoa Kristy io fanafahana io ka nanafaka izy hatramin'ny fahafatesana azy. Toky lehibe ho an'ny mpino arak'izany ry havako malala ny manana sy miantehatra amin'io Andriamanitra mpanafaka io. Izy no efa nilaza ao amin'ny Isaia toko 3:7 no ilazany ny fanafahany, ka nilazan'Andriamanitra manao hoe izao dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa teo aminareo, dia anareo ny vavolombeloko ho Jehova ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izao no izy ary tsy misy marombaka amin'ny tanako, miasa aho ka iza moa mahasakana izany, ho ny voalazan'ny Isaia toko 3:7 andininy 1:10 hatramin'ny 7:10. Ry havako malala, ho anao ihany koa amin'izao andro ankehitriny izao, ho anao izay mbola voafatotra sy voagejan'izao fiainana ankehitriny izao, voagejany fahazaran'ny dratra amin'ny endriny maro samihafa, ka mivaro lavo miazakazaka manary tena sy makany amin'ny fahafatesany. Ho anao izay mbola voagejany tsy finoana ka minimanan-kipo ny maso eo anoloan'ny fitiavan'Andriamanitra lehibe, tsarovy ry havako, tsarovy i Jesoa Kristy ilay nanolotra ny tenany ho avitra isolony maro, ary ao anatin'izany ny fitiavany tia hanafaka anao. Andriamanitra vonina hanafaka anao izy, vonina hamany fatoranao, vonina hamaha izay rehetra mangeja anao na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona, hatramin'izay ka hatramin'izao. Eny, mihoatra noho izany aza, rehefa tonga ny any aparany dia io Andriamanitra io dia vonina hanafaka anao eo anatrehan'ny andro mahory sy ny loza be ary manomana fanafahana maharitra ho anao, dia ny fahavelomana mandrakizay sy ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra any aparany, Andriamanitra manafaka. Ny zavatra faharoa hitantsika ihany koa amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havako dia ny hoe Andriamanitra any aparany dia Andriamanitra
itsara. Andriamanitra itsara. Raha mamaky isika ny 15 sy ny 17 amin'ny bokin'ny Daniela toko 12 teo dia mahita izany. Amin'ny maha-Andriamanitra lehibe azy dia manam-pahefana itsara izy. Ary zany raha teo ny hevitry ny anarana hoe Daniela, izay azontsika adika tsotra hoe lay Andriamanitra mpitsara na Andriamanitra mitsara. Eto amin'ity Daniela toko 12 ty ihany no ahitantsika ao amin'ny testamenta taloha ray manontolo ny sary ny amin'ny fitsanganana ny maty ho amin'ny olona rehetra, zany hoe na ny tsara na ny ratsy dia samy ho atsangana avokoa. Eto ihany no ahitana an'izany, indrindra ny fananganana izay nodomandry kanefa ho any amin'ny fahaverezana. Aseho eto zany fa misy fitsanganana ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary misy fitsanganana ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ny fahefan'Andriamanitra lehibe rery ihany no afaka manao zany fitsarana izany any aparana. Ary ny voalaza ny Salamo 107 ny 13 dia milaza manao hoe eo anatrehan'i Jehova fa avy izy hitsara ny tany izy, hitsara izao tontolo izao amin'ny rariny izy, ary ny firenena amin'ny fahamarinana. Toa mampahatsiaro antsika koa zany ilay fahefana nomenan'i Jesosy Kristy, araka ny teniny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana itsara izy satria zanak'olona. Jaona toko 5 no ahitantsika izany. Arak'izany ry havako malala dia ambara fa tombony lehibe ho atsika pino ny toerana sy ny laharana zay oman'ny tompo ho atsika ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Io no ambara fa voasoratra ao amin'ny boky, arak'izay hitantsika eo amin'ny 1 manao hoe ary amin'izany dia ho afaka firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary ny pino no asandratra mihitsy aza, araka ny ambarany 7 manao hoe ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ry havako malala, zavatra lehibe tokony hiomanantsika zany izany fitsarana izany. Teniny ankehitriny ampamirapirato amin'ny manodidina anao ny masoandro ny fiainanao, ampamirapirato amin'ny mpiarabelona anao ny kitan'ny fahendrenao, ampamirapirato amin'ny mpiaramonina aminao ny kitan'ny fahamarinana ao anatinao. Ka rehefa tonga ny tompo hitsara, rehefa tonga ilay Andriamanitra mpitsara lehibe hanangana ny maty, hanangana ny velona sy ny maty, hitsara ny velona sy ny maty, dia ilaza aminao izay kintana mamirapiratra izy manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka indro tendrena hanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry havako malala, ny soratra masina manontolo, ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao dia samy manambara sy mampiomana anao ny amin'ny fiainana any aparana. Tsy vita ankehitriny mantsy ny fiainana, mitohy amin'ny fahavelomana lavorary, fiainana maharitra no oman'ny tompo anao amin'ny ratray. Deniny ankehitriny dia miantso anao ny tompo hanomana zany fiainana zany, fa efa nanomana ny mandrakizay anao ho any amin'ny fahasambarana raha teo izy. Ary izay endry dia mirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen.
Amin'ity an'io ty ry avako malala arak'izay nambara tery am-piandohana ny vavaka sy fifadikanina izay iombonana amin'ny FJKM manontolo ny sampana fifoazana foibe, koa mampiombona ny vavaka izay asandratsikitsika ho amin'izany ary de mitondra mbavaka ireo izay vonona hanao izany satria isika tsy mitolona amin'ny famandra fa mifanapahana eny amin'ny rivotra ivavaka isika ry avako. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay manomana anay ho amin'ny mandrakizay sy noavinay any aparany, fa misaotra anao koa zay fa fantatray fa efa nanomana toerana tsara lavitra noho ny amin'izao tontolo zao ho anay ianao. Ankehitriny zahay ary de mametraka eo ambany fahasoavanao ity fiainana ity, mba ho fiainana amirapiratra any amin'ny tontolo sy ny voary manodidina anay zany. Entinay ambavaka eo anatrehanao ray ny amin'izay rehetra momba anay sy no avinay rehetra, ankininay ampelantananao ny fiainam-panomponay, ny fijoroanay vavolombelona, ny amin'izay adiny finoana sy ny fisedrana, ny fizahan-toetra atrehanay amin'ny endriny maro samihafa. Ary tahio ny fitoriana filazany tsara izay atao indrindra amin'izao andro sarotra iainanay izao. Indray Tompo miombona manokana amin'ny vavaka sy fifadikanina zay ombona ny FJKM manontolo miaraka amin'ny sampana fifoazana FJKM amin'ity andro an'io ty. Tahinao reo kristianina zay nanolo tena ao anatin'ny maro, anokatena ho amin'izany fanompona masina izany. Tsaronay mantsy ny teninao zay efa niteny fa raha ny oloko zay nantsona tamin'ny anarako ho ianao no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako de hiaina any an-danitra aho, amelanelo ny ara-sitrana ny taniny. Tompo vangio ny nosonay, vangio ny firenenay, vangio ny fiangonanao, vangio ny ankonanay tsiraray avy ry Andriamanitra masino, ary taio mba henore ny vavaka zay asandratray eo anatrehanao ka mamalia anay sy trano ny aretinay ary afao amin'ny geja zay mamatotra azy izao tontolo izao. Mba ho hita Tompo hisandratra ny anaranao ety amin'ity izao tontolo izao ty. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen.